dia faly mirabantsika rehetra indray manaraka ny fanazavana sy ny fampianarana sy loatra masina mba hitombotsika amin'ny fahalalana any Kristy. Anifsika dia hijery indray ny tandindon'ny Kristy any amin'ny testamenta taloha ihany, nefa alohan'izany dia mbola hivavaka aloha sika. Amin'ny fofeny fakasitrananao indray Andriamanitro no akanesanay, ahatongavanay amin'ny finoana manoloana ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao amin'izao fotoana izao, mba hisaotranao sy hideranao ary ankalazanao noho ny fitiavanao anay izay tsapanay fa hiainanay isan'andro. Misaotranao zay noho ny fahasalamanao amenao, misaotranao noho ny tombonandro, misaotranao mpamonjy eo noho ny tombontsoa koa anananay hihaino anao, na dia ao an-tokantranonay aza any ampandehanana angamba, eo mpandrina koa aza, fahasoavana izany. Tsy izahay intsony no andeha hiazakazaka anatonanao tompo, fa ianao no manatona anay amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka izao, mba hampahafantatra anay ny sitraponao. Misaotra ry Andriamanitra rainay, ary ataovy zava-tsary bidy aminay zany, mba azahoanay ry tompo mandray ny anatra avy aminao, ahatonga ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao sy hanaovanay koa zany sitraponao zany. Amin'ny anaranao Jesosy tompo no angatahana izany. Amen. Anivsika dia hijery tandindon'ny Kristy tompo indray ao amin'ny testamenta taloha, dia tsy hafa izany fa ny mana tany anefitra. Ary dia hovakitsika izany tenin'Andriamanitra izany, ary ho azavaintsika izay hifandraisany amin'ny Jesosy Kristy tompo sy ny maha azo ilazana ny hoe izany mana izany dia tandindon'ny Kristy ao any amin'ny testamenta taloha. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ny Exodosy 4:9. Raha mana baiboly moa ianao dia tsara ny andraisanao zany. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary tamin'ny andro 12 tamin'ny volana faharoa taorian'ny alany tany amin'ny tany Egypta, dia nifindra ny ala tao Elima ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nakany amin'ny efitra Sina, izay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Dia nymonomonina tamin'ny sesy Arona tany anefitra ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe, na ene zahay mba maty ny tanan'i Jehova tany amin'ny tany Egypta, raha nipetraka teo anilan'ny fandroakena sy nihinan-kanina ho voky. Fa nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo, ahafaty misary anay sy izao fiangonana rehetra zao. Ary io Jehova tamin'ny sesy, ino zaho andajaka mofa avy any an-danitra ho anareo, dia hivoaka ny olona ka anangona zay sahaza ho an'ny isan'andro. Izahako toetra azy, na andeha manaraka ny lalako izy na tia, aramby amin'ny andro fahaenina dia amboariny izay azony, ary hisy indroa torak'izay angoniny isan'andro. Ary misesy Arona tamin'ny zanak'Israely, anio ariva dia fantatrareo fa Jehova no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Ary raha mpitsy maraina dia ho hitanareo ny voninahitry Jehova, fa efa reny ny fimonomono anareo tamin'ny Jehova, fa izahay moa no inona no imonomono anareo. Ary ho koa misesy, ho hitanareo zany, raha omeny Jehova hena hoanina ianareo anio ariva, ary mofo hahavoky raha mpitsy maraina. Fa efa reny Jehova ny fimonomono anareo izay nimonomono anareo taminy, fa izahay moa no inona? Tsy zahay no imonomono anareo fa Jehova. Ary misesy tamin'ny Arona lazao amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe, manatony ao anatrehan'i Jehova fa efa reny ny fimonomonona anareo. Ary raha Arona mbola niteny tamin'ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra dia nijery nanatrika ny efitra izy ka indro ny voninahitr'Andriamanitra niseho teo amin'ny rahony. Ary Jehova niteny tamin'ny sesika nanao hoe, efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely, koa mitenena aminy hoe, anio ariva dia hinan-keny ianareo, ary raha mpitsy maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo. Ary noho ny ariva dia niakatra ny papelika, ka rakotra azy ny toby. Ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny toby. Ary noho ny ala ny ando dia indro nisy zava madinika boribory teny amin'ny efitra madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitan'ny zanak'Israely zany, dia nifanontany hoe izy, ino ny tony, satria tsy fantany reny. Dia io misesy taminy, itony no mofo izay nomeny Jehova ho fihinanareo. Izao no teny izay nandidiny Jehova, samy manangona azy ianareo arak'izay tokony ho laninareo avy. Dia erany vata ome ravy ho amin'ny isan'olona, araka ny isanareo, samy mitondra ianareo rehetra
ho an'izay eo andainy. Dia nanao izany zanak'Israely ka samy nanangona, ny sasany nanangona be, sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata omery zany dia tsy nananamby nanangona be ary nanangona kely tsy nanana ny tiampy, fa samy nanangona arak'izay fihinany avy izy. Ary io misesy taminy aza misy mamela sisa ohatramaraina, kanefa tsy mba nanaraka ny teniny misesy izy fa namela sisa ohatramaraina ihany ny olona sasany, dia niteraka olotra izany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona misesy. Fakitsika ny 5:10 ary ny zanak'Israely nihinana mana mandritra ny 40 taona mandra-pahatongany tany am'izay tany misy ponina. Eny, mana no nohaniny ambara-pahatongany tany amin'ny sisiny tany Kanana, ary ny omera dia apahafolony vata efa. Efa hitatsika tamin'ny lasa lay loharano Sorofia tao anefitsy Elima. Izany hoe hitatsika vao avy ny faly, vao avy nomen'Andriamanitra rano ny zanak'Israely, vao avy nitoby teo anefitsy Elima izy, ary avy ny ravoravo teo amin'ny fotodrofia sy ny loharano. Nefa tsy mahazo mijanona eo izy, fa tsy maintsy mandeha, tsy maintsy miala teo izy. Iala teo hoaiza? Tsy eo manko ny tany nomen'Andriamanitra honenany, tsy eo ny tany Kanana tsara honenany, tsy eo no lay tany nampanantenaina, fa any amin'ny tany Kanana. Ko de tsy maintsy niala teo izy. Rehefa niala teo anefa izy dia lasa tany amin'ny efitra Sina, zay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Tendrombohitra Sinay, ny tendrombohitra nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa hoentina hoe ny olona mba hideran'Andriamanitra sy eona amin'Andriamanitra, kalazan'Andriamanitra ary andray ny afatra Andriamanitra rehefa miala avy tany amin'ny tany Egipta. Izao anefa mandra-pahatonga tao amin'ilay toerany teny fikasana hoe hoentina hoeto ny olona, dia nandalo hevitra indray ny zanak'Israely. Ambaratsika matetika fa amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia misy mandrakariva ny tany hevitra zay ahitana fizahan-toetra samy hafa. Ary izany dia tsy hafa fa mitovy amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zay miala amin'ny tany Egipta, tsy mety hanompon'ny Satana intsony fa miara mandeha amin'ny tompo, miara mandeha amin'ilay Mosesy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ny zava-nisy ary dia tany anevitra indray ny zanak'Israely. De nimonmonina indray ireo fa tsy nanana mofo. De nimonmonina tamin'ny Mosesy indray izy. Ary rehefa nimonmonina tamin'ny Mosesy izy, dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe efa reko anie ny fimonomonona anie. Ka izao no izy handatsaka mofo avy any an-danitra aho izy, ary voaka ny olona ka hanangony zay sahaza hoaniny isan'andro. Zay zany ny baikon'Andriamanitra hoe ny olona izaho no hanome mofo azy, kanefa ny arakaraka ny fankatoavan'ny tenitry ihany no aso azy. Tsy hoe mofo be deabe ty andro de anangona be deabe de tsy mahefa tsony raha pitso na raha fakapitso, tsy zany ho Andriamanitra, fa izao hanangona izay hoaninareo isa-maraina ianareo. Jesosy Tompo de nilaza hoe izaho no mana nidina avy any an-danitra, izaho no mofinaina ho izy. Ary any amin'ny Jaona 9 no anambarany zany, ampahatsiarovany ny zanak'Israely, ampahatsiarovany ny jiosy zay nilaza taminy hoe inona ary ny fahagagana ataonao mba inona ianao, inona no ataonao. De ho Jesosy hoe ao amin'ny Jaona 1:13, ny razantsika ozy ny hinana ny mana tany anefitra araka voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoaniny. De ho Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy ny nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko ny manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo zao. Ary ore taminy, Tompo, omeo anay mandrakarivo izany mofo izany. Ho Jesosy taminy, izaho ny mofinaina, izay manatona tsy mba honona, ary zay minoahy tsy mba angetaenta intsony. Izany manam-porofo ry havana, fa
lay mofo mana tany anefitra no hoaniny zanak'Israely dia tandindony Jesosy tompo. Izy no ilay mana ho an'ny Israelin'Andriamanitra aty aoriana. Ireo Israelin'Andriamanitra aty aoriana ireo dia tsy mivelona amin'ny mofo fotsiny ihany, fa izao ny tenin'ny tompo hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tena rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Satria Jesosy tompo dia teny tonga nofo, fa ny soratra masina kosa teny tonga boky. Ka ho antsika kehitriny dia tsy ilay mofo naina, mofo mana tany anefitra intsony ndeha angonina any tendrombohitra na ndeha angonina any amin'ny tany efitra. Tsy izany intsony ny mofo naina omen'Andriamanitra, fa ny teniny. Ary zao ny zavatra mahafaly ry havana. Ny olona raha nanangona ny mana tany anefitra fa izay, de voatery tsy maintsy niala ny trano lay nisy azy izy, de voatery tsy maintsy nakeny amin'ny tany efitra izy nandeha nanangona tety sy teroa. Fa ianao kosa ny tsy miala ao anefitranonao anao de efa manangona mana, efa mihinana mana. Fa saingy izao tsy noana izany mana izany ny olona izay tsy mbola velona ara-panahy. Ny olona mbola tsy velona ara-panahy de tsy mampaninina azy ny tsy mahalala baiboly na tsy mamaky baiboly na tsy mihinana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona tena olona efa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, niala avy tamin'ny trano nandevozana, tsy andevony Satana intsony, dia manana hetaheta tenin'Andriamanitra izy, manana hetaheta ny handre ny tenin'Andriamanitra izy. Mampahatsiaro ahy olona anankiray ry havana, avy any tokony eo amin'ny 510 kilometatra avy eto amin'ny tanàna misy anay eto Mandriambero no misy azy. Zavatra antranga de zao, tonga taty izy, ary rehefa niresadresaka tenin'Andriamanitra teo zay mianaka, de zao ny teniny hoe: zany pasteur ozy, efa bolana zay tsy niangona, efa bolana zay tsy nandray fanasan'ny tompo. Leo kivy reraka no ny teo anefa no nanazava tenin'Andriamanitra taminy aho. De hoy izy hoe: mba azoko atao ve pasteur niakaty aminao isan-kerinandro, satria isan-kerinandro aho vo afaka aty mba hanazavanao tenin'Andriamanitra. Nanjary nisy etaeta tampoka tao amin'ny tao, etaeta tenin'Andriamanitra. Ary agaga ve fa raha vao mandray any Kristy ny olona, raha vao mandray any Kristy ny olona, ny zavatra mahagaga de zao: ny etaeta tenin'Andriamanitra ny tonga ao aminy. Nahoana? Satria nanjary velona ara-panahy izy, nanjary te andre ny tenin'Andriamanitra izy, te hiay ny tenin'Andriamanitra izy. Ary izany zavatra zany dia manam-porofo ny olona tian'Andriamanitra ho velona araka ny programan'Andriamanitra. Tsarovy fa ny olona dia tsy biby akory, samy hafa minitsy ny biby sy ny olona. Ny olona raha ny foron'Andriamanitra dia nataony hoe ho endrik'Andriamanitra ety an-tany. Ary zany endrik'Andriamanitra ety an-tany zany de tsy nofo ihany, ary izany no nahatonga ny tompo ilaza hoe tsy mofo ihany no ivelomany, fa misy zavatra hafa zay tsy maintsy ivelomany raha tena ny programan'Andriamanitra. Satria sady nofo no fanahy ny olombelona. Eo moa de misy zareo be adihevitra amin'ny fanahy ve nofo sy fanahy ihany ve, fanahy nofo de sa inona koa. Fa ny marina de zao: zavatra anankiroa ny mahavelona ny olona, dia ny mofo sy ny tenin'Andriamanitra. Ka ny velon'ny mofo dia ny nofo, ny velon'ny hanina de ny nofo. Fa le maha olona ny olona, ataontsika malagasy hoe ny fanahy maha olona, de io tsy velon'ny mofo io, fa misy zavatra tokony ivelomany, misy zavatra tokony ivelomany, dia ny tenin'Andriamanitra izany, raha manaraka ny tenin'ny Kristy isika. Tsy velona amin'ny tokony ho izy raha tsy miaino ny tenin'Andriamanitra ary miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary zany tokony hampieritreritra antsika hoe manao ahoana indrindra ary tsaroa fa raha mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy izany de teresaka manokana mandrakariva amintsika kristianina aho. Satria ny kristianina no ilaina mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy, fa ny tsy kristianina de tsy mila mahalala ny Kristy kory izy araka ny heviny, ary tsy mampaninina azy na miresaka ny kristiana na tsy miresaka. Zany Jesosy zany aminy zavatra tantara nisy zany, fa tsy zavatra ilaina amin'izao fotoana zao zany.
fa ianao kristianina zay nanaraka any Kristy nandray any Kristy nanaiky any Kristy, ianao zay nylazany tompo hoe ity no ny tenako zay vakinao anareo, ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, ianao ny tena anambarana izany. Raha tena velona ara-panahy isika de tokony hiaina sy hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, ary tokony hihinana ny Kristy. Kristy ho isika ny teny tonga nofo, fa ny baiboly dia teny tonga boky, ary le teny eo amin'ny boky dia fanahy sy fiainana, faniliny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika, ary miverina mandrakarivany amin'ny hoe aoka hihinana ny any-panahy avy amin'ny tompo ianao, satria io any-panahy avy amin'ny tompo io no fiainana mandrakizay, izany mofinaina ozy zay manatinaty mba honona ary zay mino aty angetaheta intsony, fa ny mofinaina de ilay midina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo zao, ary motsy marina ve zany. Ry havana, ilaina de ilaina ny ahafantarantsika fa ny olona miala avy tany amin'ny tany Egypta makany amin'ny tany Kanana de tsy manana sakafo foto-tsakafony afa-tsy ny mana tany anefitra, ary raha ny vakitsika teto 4 taona izy no nihinana zany mana zany tany anefitra, 4 taona na areta ny diany tany anefitra dia ny mana ny tena foto-tsakafony. De manontany aho hoe momba foto-tsakafona isan'andro ve ny tenin'Andriamanitra? Zava-dehibe ary ny mihinana ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa zany? Mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao, de mandinika ny tenin'Andriamanitra ianao, ary mitsakotsako zany tenin'Andriamanitra izany. Ataonao tahaka ny fitsakotsakonao sakafo ara-nofo, ny tsakotsakonao ny sakafo ara-panahy koa, mahatonga anao ho velona amin'ny tenin'Andriamanitra, hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mitady ho sositra ianao ohatra, de ny tenin'Andriamanitra no manome anao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompony eny, voasoratra fa tsy hoe aoka ho sositra lalandava ianao. Raha sendra tezitra ianao de tsy iompampana ny fahatezeranao, satria voasoratra hoe tezera fa aza manota. Raha mitady ho hamaly faty ianao, satria misy olona tena mahasositra anao mihitsy ny nataony, ary te hamaly faty mihitsy ianao, de ho ny tenin'Andriamanitra hoe ay ny famaliany zany ho hamaly ho Jehova. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fiainanao, satria sakafo no hoaninao teny an-dalana, sakafo no hoaninao raha vao nivoaka tao an-trano ianao, tsakotsakonao raha mandeha eny an-dalana ianao, raha sendra mivarotra ianao, eo am-pivarotana ianao, dia ohatra hoe tsy misy ny client, de mahatsiaro ianao hoe hita zay ataon'ny tananao de azonao ataony mivavaka hoe tompo izao no lazainy ny teninao, ho tahiko anao raha mitra, ho taoniko anao raha mivoaka, mangataka aminao avy ianao. Raha misy zavatra mitady makafanahanao Satana, mitady hitondranao amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, satria misy vola be any, de hoy ny tenin'Andriamanitra inona ny soa azony olona no mahazo atolozazy ny fa very ny ainy, de tsaronao ny hoe tsy hoany satria fahavetavetany amin'ny masony Jehova ny fijangajangana, ohatra zany. Raha misy olona tonga mitady anao risoriso aminao, na mitady anao tsolotra aminao, halako ny kolokolo ho Jehova, de tsy anao zany ianao. Zany hoe ny fanahinao zay voky ny tenin'Andriamanitra dia mahery eo anoloan'ny fakapanahy samihafa, tahaka ny hoe na de hiasa mafy aza ny nofinao, rehefa tsara sakafo ianao, ampiery hoentinao miatrika ny asa mandraharanao tontolo ny andro, ny sakafo ara-nofo zay no hoaninao. Tahaka zany ko ry havana, satria isika de manana asa ara-panahy tsy maintsy ho tanterahiny, misy ady ara-panahy tsy maintsy hatrehiny, de mila hany-panahy avy any an-danitra isika, mila lay mofinaina isika, mila ny Jesosy tompo isika. Fa raha vao tsy mihinana izany ianao, raha vao tsy mivelona amin'ny tompo ianao, de sao zanona ny fanahinao, ary mazava loatra fa tsy anan-kery hoentina manohitra ny fakapanahy ianao. Ary indraindray aza tsy fantatra ao kory hoe fakapanahy no mitranga, satria efa reraka loatra ny fanahinao, na sanatria maty aza, satria misy ihany eny maty eo amin'ny soratra masina hoe zay olona manara-po amin'ny fahafinaretana amin'ny fahavelomana ozy de maty fahavelony, maty izy na de velona tsotro zao aza. Ary zany natokony soratra masina ilaza hoe ianareo de efa novelomy no fombola maty ny fahadisoanareo, maizanareo fahiny, mifoazy ianareo zay matory, ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy.
ny fahafatesana manko ry havana dia misy raha ny fahafatesana anjerena de misy telo izy eo amin'ny soratra masinao. Misy ny fahafatesan'ny nofo, misy ny fahafatesana ara-panahy, ary misy ny fahafatesana faharoa de ny farimy rehetra fisolfara aorina ny fitsarana farany. Ka ny fahafatesan'ny nofo de miatra amin'ny rehetra io. Ny fahafatesam-panahy de ny olona zay tsy mbola nandray le fiainana mandrak'izay eo amin'ny Kristy tompo io, maty ara-panahy io lazanan'ireny olona reny, mandehandeha izy ara-nofo fa maty izy ara-panahy eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra, ary ny pirofo fa maty ara-panahy izy de tsy mihinana lay hanim-panahy izy. Misy olona tsy mihina-kanina mandritry ny herintaona ve ka ho velona? Tsy velona ane zany olona zany. Marina fa misy ny fifadin-kanina, ary ny fadin-kanina de mbola mahavelona ny olona ihany, fa ny fadin-kanina ara-panahy de tsy mba voalaza amin'ny soratra masina zany. Fa ny fifadin-kanina araka ny nofo dia fifadin-kanina zay atao hahavelona bebe koa ny fanahy. Raha nasain'Andriamanitra ny fahadiany 700 alina ny tompo dia vao maika nampahery azy zany, satria ny 700 alina zay tsy nihinana ny hanina araka ny nofo dia ny haonany tamin'ny rainy, ny resahany tamin'ny rainy, hanitra na tonga aza ny fakapanahy rehefa tapo zany 700 alina zany, le fanahy zay nahery noho ny fifadin-kanina dia naharesy ny fakapanahy tokoa, ary dia nandositra azy ny devoly. Ry havana, tsarovy ary fa lay mana tany anevitra fa izay de tandindony Jesosy Kristy tompo, lay mofinaina avy any an-danitra, lay nilaza hoe ty no tenako zay vakina ao anareo. Jesosy zay nomboana tamin'ny hazo fijaliana no fitiavana antsika, nefa namela ny teniny ho hanim-panahy ho antsika, hianoro lalana antsika, fanolo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika, hoentsika miatrika ny fakapanahy izay misy eto amin'izao tontolo zao. Satria raha mbola eto amin'izao tontolo zao isika dia mbola eto amin'ny tany fivainina an-tany efitra anjakan'ilay ratsy, satria Satana de mirere mihitsy fa mpanjaka ny fahamazinana izy, ary marina tokoa zany fa be dia be ny olona mbola eo ambany fanjakany, ianao zay fa nidiovina rahan'i Kristy nefa niala tany Egypta, fa ny olona zay mbola tsy nidiovina rahan'i Kristy, tsy nibebaka tamin'ny fahotany, mbola miaina eo ambany fahefan'ny Satana izy, ary noho izany de tokony ho tsaronao fa tokony hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsarovy ry havana fa ny manan-tany anefitra de tsy azo nitehirizina hoe hitahiry azy aho ho rahampitso, tsy zany nataony, fa nanjary bobongolo, nanjary maimbo ny mana zay nitehirizina, zany hoe ny tian'Andriamanitra ho lazaina de tokony hiasa isan'andro, hihinana ny tenin'Andriamanitra isan'andro ianao, hanangona izany isan'andro mba hoery hoetinao miatrika ny fotoanany andro izay ilanao herin-tena, herim-panahy, herin-tsaina mba hahatonga anao hiaina araka ny maha olon'Andriamanitra anao. Koa engany ny fahatserovanao fa mila misakafo hanim-panahy isan'andro ianao dia hahatonga anao ho tiany mandinika ny tenin'Andriamanitra, hihaino ny tenin'Andriamanitra, ary anjary aina ho anao ny fahalalana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, satria rehefa tadidinao zany de izao ny voasoratra hoe atopoko ny ragetako ny teninao mba tsy hanitako aminao.